fifampizarana ny tenin'Andriamanitra izay natolotra ho antsika tamin'ity alahady valomborokolo mandavan-taona amin'ny taona dity. Ny vaky-teny voalohany raha tiana dia nitantarany nasitranany namana tamin'ny andron'ny Elise taminany. Ny evanjely dia ny fasitranan'ireo voka-folahy ary ny ambarany masitapoly amin'ny taratasy no amin'ny Timotea dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia saingy fatotra raha miara-maty amin'ny Kristy isika dia fiara-belolaminy koa. Fa eo amin'ny vaky-teny voalohany sy ny evanjely no andraisantsika fampianarana amin'ity alahady androany ity. I namana dia generaly siriana. Boka raha lehilahy izany nefa manam-boninahitra, manan-karena, hoe manana maizy azy eo anivon'ny tafika sy eo anivon'ny firenena. Nisy zazavavy kely anankiray mpiasan'ireo trano zany dia niresaka tamin'ny vadiny namana kiala kely hoe raha izay manko ity vadinao ity mba tany aminay dia ho nositran'ny olon'Andriamanitra hoe Elise no ambara. Dia nitantarainy vadiny namana taminy ny fisin'izany olon'Andriamanitra zany any Israely, Samaria. Dia lasa i namana avy hatrany dia nino ny fanambarandra zazavavy ka mitondra anjo isoloa, mitondra fanomezana sy fanatitra. Namana moa zany mpanomposampy satria Andriamanitra hafa no ivavahany. Dia nandeha izy, rehefa tonga tamin'ny olon'Andriamanitra izy dia nino izay rehetra nampanaoviny olon'Andriamanitra azy dia hoe nidina impito tao Jordany. Dia sitrana izy. Rehefa sitrany namana dia te ampiseho fankasitrahana ilay olon'Andriamanitra ka nanolotra taminy hoe raha mety aminao dia homena valisoa ianao satria fantatro zao fa tsy misy Andriamanitra akoatrany aty aminareo aty Israely. Fa Elise moa dia ozy izy hoe izay fiekenao ny mahatokana an'Andriamanitra sy ny mampiavaka an'izany Andriamanitra hoe isy any ho any Andriamanitra efa zava-dehibe zay ary mahay mankasitraka ianao zay zava-dehibe fa tsy ny fanatitra ao. Namana nino ny tenin'ilay zazavavy kely dia namonjy ilay olon'Andriamanitra ary ny aiky fa ny Andriamanitra ny aminy tsy mahasitrana azy fa ny Andriamanitra Israely no mahasitrana. Dia lasa mandeha dia anaraka ny torohevitra sy ny toromarika nomeny Elise mpaminany hoe midina impito Jordany, sitrana izy ary avy eo nahay nakasitraka. Izay sary hita ao amin'ny vaky-teny voalohany izay amin'ny tantaran'ny namana dia azo tarafina ihany koa ao amin'ny evanjely teo. Izany hoe ireo boka folahy dia mitovy toy zavatra iainana amin'ny namana. Samy olona tsy afa-po amin'ny tenany satria misy zavatra manahiranao ilokilotry ny olona. Fa i namana moa tsy nailotry ny olona fa generaly izy fa reto kosa le ao amin'ny evanjely vo ilotry ny olona araka ny fomba jody. Fa zao nahitany Jesoa izy dia nanao dingana hoe raha sitrakao dia mba hodiovanao miapokany zahay. Fa izy Jesoa niteny tamin'ireo endany aloha miseho ampisorona mba ho vavolombelona amin'ny fahasitrananareo. Dia nandeha reo fa teny an-dalana nositrana ary rehefa nahita ny fahasitranany ilay anankiray amin'ny sivy avy hatrany dia niverina nakany amin'ny Jesoa niteran'Andriamanitra. Inona no azo raisina ifandraisan'ireo vaky-teny anankiroa reo? Voalohany aloha dia zao hoe samy boka. Faharoa misy olon'Andriamanitra Elise testamenta taloha, i Kristy olon'Andriamanitra eo mason'ireo boka folahy ireo matoa nitokisany ka nangatahany famonjena hanadio azy fa tena Andriamanitra izy. Zany hoe olon'Andriamanitra sy Andriamanitra moa zany Andriamanitra ihany no tiana tenenina amin'izay. Boka dia manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny olon'Andriamanitra na amin'ny alalan'i Jesoa. Dia samy nino daholo na i namana na izy folahy izay teneniny hoe ny namana teneniny Elise hoe ndana milasaka impito ao amin'ny Jordany. Zany hoe ny olon'Andriamanitra manome baiko hoe manaova an'izao dia nanao i namana. Ireto boka folahy koa dia nanatona an'i Jesoa sahala amin'ny namana nanatona an'i Elise. Ny boka folahy zany nanatona an'i Jesoa dia nino ny tenin'i Jesoa lay inony fa olon'Andriamanitra nanao hoe ndana miseho ampisorona. Neny namana ndana midina ny Jordany impito, neny izy folahy andana miseho ampisorona. Izay fanatonana, zay zany voalohany, fanatonana ny olon'Andriamanitra satria matoky
fampisitrana rehefa manatona ny olon'Andriamanitra. Zay zany ny zavatra voalohany teo tambaran'izy ireo. Mihaino ny baiko sy zahiraka ampanaovin'ny olon'Andriamanitra. Sy nikasihiny Elize mpaminany velivelany namana ary boka folahy sy nisy fiesika nikasihan'i Jesosy ny hoditra izy ireo akory, fa ny teniny tanterahina rehefa hitokisana miteraka fahasitranana. Tanterahiny namana ny midina impito ao Jordany. Tanterahina izy folahy handeha takany amin'ny mpisorona. Dia ny fanaovana an'izay tenin'ny olon'Andriamanitra izay na Elize na Jesosy miteraka fahasitranana. Fa rehefa samy sitrana eo amin'izay no samy manana ny toetra asehony. Ny namana na nakasitraka an'Andriamanitra izy ka nanolotra ny hoe ny propose hoe ireto ary ny fanatitra fa zasy anao mpisampitsony mba raiso. Fa Elize moa nanao hoe ampiahy ny fekenao fa aty Israely ihany misy Andriamanitra. Izay zany ny tena fanatitra kasitrahan'Andriamanitra, zay fibebahana zay. Ny fotorotoro no sitrako fa tsy ny sorona na ny sorona dorana na ny fanatitra. Verina zany amin'ny Salamo. Ny toetra amin'le tantara amin'ny evanjely misy anankiray mitovy amin'ny namana ny toe-po tao anatiny hoe Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny olon'Andriamanitra nahazotra fahasitrana zao hisaotra, hakasitraka, hisaoka, izay no fiesika nataony. Zay tsara ny tambaran'ny namana sy ity lehilahy anankiray amin'ny sivy ity dia izay hoe miaika an'Andriamanitra matoa manao fiesika misaoka, se prosterné, misaoka sy miaiky no maha-Andriamanitra nanasitrana azy. Fa misy ihany koa ny sivilahy nanana toe-po hafa sy mba nahay nakasitraka fa avy hatrany dia faly mandray ny fahasoavana. Averina ary ny zavatra mila hoe ho azontsika satria andraisitsika fampianarana amin'ny tenantsika rehefa avy eo. Boka inamana, boka izy folahy fa mino hoe misy olon'Andriamanitra dia manatona. Rehefa avy eo milaza ny fanirena teo sitrana tehadio. Dia sy nanao fiesika mivatana tamin'izy ireo ny olon'Andriamanitra fa teny naloko ny vavany. Dia ny fanatanterahana ny tenin'ny olon'Andriamanitra na Elize na Jesosy no nahatonga an'izy ireo ho sitrana. Ny namana fidinana tao Jordany, nandro tao impito. Ny azo folahy ny fandehanana makampisorona araka ny tenin'i Jesosy dia samy sitrana. Rehefa samy sitrana dia samy manana ny valy asehony izay vokatry ny fony. Ny namana miaiky hoe tsy misy Andriamanitra hafa fa tsy ny Andriamanitra Israely. Zasy anao mpisampitsony dia zay ny antony fanoloran'ny fanatitra, zany hoe culte d'adoration iny, fiekeny fa ny Andriamanitra Elize no tena Andriamanitra. Miazy ao amin'ny evanjely ny anankiray ihany no manana fo mahay makasitraka ary nantokalika teo amin'ny Jesosy mitovy fiesika sy mitovy finoana amin'ny namana hoe tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy ny Andriamanitra Jesosy. Mbola tsy fantany hoe Andriamanitra hoe zany hoe ilay Andriamanitra Jesosy. Fa ny sivy moa zany tonga dia lasa izy. Eo amin'izay ary sika samy manana ny aretiny sika, ara-saina, ara-batana, ara-panahy, samy manana ny fahotany, samy manana ny kilemany. Fa misy milaza amintsika hoe misy ny olon'Andriamanitra izay rahin'Andriamanitra eo anivontsika, izay tsy hoe izy no hanao opération na hanome fanafody sahala amin'ny hopitaly hanasitrana anao, fa eny no alefany aminao raha mino ianao. Mpanota isika eo ny fiangonana dia manatona fa natao ho hopitaly fisabonana ny fiangonana. Ireo olon'Andriamanitra na pretra na paster na eveka dia olon'Andriamanitra, eo izy ampiasain'Andriamanitra hiteny hanadio hanasitrana antsika. Ho antsika katolika eo indrindra ny sakramentany fampihavanana ohatra. Zainao ny abokanao sy ny aretinao dia meny teny famelan-keloka ianao. Dia rehefa avy eo sitrana ny fo mampanahintsika. Mahay makasitraka an'Andriamanitra ve isika? Amivavaka fidirana molotra. Fa ny fanatitra tena tian'Andriamanitra dia izay hoe fotorotoro manenina ny fahotana ary tsy amerina izay intsony. Anisan'ny vavaka ihany koa ilay tenen'ny Masina Paoly hoe aoka re ianareo samy hanolotra ny tenanareo avy amin'Andriamanitra mba hosorona velona masina ankasitrahana.
sacrifice vivant, zany hoe le fiainanao misy no atolotra ao sy anaraka isony ny sitrapony tena na ny fahafinaretan'ny nofo sy ny hitarian'ny demony anao fa hanaiky hoe sy Andriamanitra ny vola, sy Andriamanitra ny zavatra hafa, sy Andriamanitra ny harena fa Andriamanitra irery hany hany Andriamanitra ka hanana fahatokisana azy. De maro amin'ny miara-miaina amintsika zay hoe mety vitsy no mahay mankasitraka an'Andriamanitra tahaka izany, ary ny ankabeazan'ny olona dia mahazo fahasoavana sanandro amin'Andriamanitra kanefa tsy mba mahay misaotra. Engany isika kanatonareo olon'Andriamanitra ny fihainoana ny teniny manasitrana ireo aretina samy hafa amintsika fa ny angatan'Andriamanitra aoka hanana toe-po sy toe-saina mahay mankasitraka, mampikalotra sy misaoka miala amin'ireo karazana sambo samy hafa fa hoe to mampikalotra misaoka an'Andriamanitra zay Andriamanitra irery ivany topotoka. Mon père Tsik Marcel, diocèse Ambositra, Madagasikara.